Dia miarabanao indray amin'ity toy amin'ny fandarana ity raha zao ianao vao nanjoy ity fandarana zanaka mpandovy ity, ho anao izay efa nanaraka moa izany dia tsy mitsahatra mamerina ny fiadanan'ny tompo aminao mandrakariva ary ampatsivina foana fa mivavaka dia ho an'Andriamanitra fa tsy ho nataontsika iarahana eto ilay izy fa dia ny resaka ataontsika eto dia efa vavaka miaraka amin'Andriamanitra fa fitondranam-bavaka mandrakariva dia tsy amin'ny fotoana ohatran'izao fa fotoana no manana ny fanahy hiatrika hitondra ny tenin'Andriamanitra sy hisaorana azy dia rehefa tonga ny fotoana dia miresaka antsika ampitondraina ny teny eto izany dia izao indray no lohahevitra resahantsika hoe iza tokoa moa izany ilay tena mivavaka. Ny olona rehetra mantsy izao samy miteny hoe mpivavaka daholo, ampy ve ilay anarana hoe mpivavaka, ampy ve ilay anarana hoe mpivavaka, izay ve dia ampy ahalalana fa tena ao amin'Andriamanitra tsika. Dia izay no hijerevantsika tenin'Andriamanitra eto izany dia mba hiezaka izany hoe hanazava ny fanazavan'i Jesosy satria teneniko foana hoe ny ahalalana mamofy ny hevitra miafiny tenin'Andriamanitra dia izay teny naloaka vavan'i Jesosy tamin'ny teny nataony izay ny lakile ny fahalalana ny hevitry ny tenin'Andriamanitra satria Andriamanitra tompon'ny teny dia izy mahalala ny heviny tiany tenenina. Raha miteny ianao za tsy afaka hiteny hoe izao ny hevitrao, mpandika hevitra zay, mpi-interpréter sain'olona, mandika eritreritr'olona fotana mandika eritreritra satria mety hafa ny handikampiny eritreritra ao nefa hafa ny tena eritreritra ao tsisy olombelona afaka lalana eo anaty eritreritr'Andriamanitra fa tsy izy irery ihany. Izay no ataoko hoe ny teny nalaoko ny vavan'i Jesosy no lakile mamofy an'ity filazantsara ity dia hijery tenin'Andriamanitra tsika iresantsika hoe fa ahoana marina indray moa izany ny resaka tena momba antsika mpivavaka ity, iza marina ny tena mivavaka dia ahoana ny atao hoe mivavaka. Jerentsika izay tenin'Andriamanitra izay jery tenin'Andriamanitra tsika atao ny filazantsara ny Jaona tatoato moa izany dia nadidididiny atao ny filazantsara ny Jaona ka filazantsara fanjakan'Andriamanitra ny toriana dia mazava ho azy fa dia resaka filazantsara foana aloha izany no sokafatra fa hisy fotoana hianatra tsika ka tsika hery hoe ahoana ny ananantsika herin'Andriamanitra mazanaka mila fianarana be dia be tsika izay efa nampirimina anatin'ny fanekena taloha ny testamenta taloha raisitsika fotsiny avoakantsika eo daholo ny fitaovana zanak'Andriamanitra dia tompontsika tsy mpangatakatany fa mahazo maka ao amin'ny firakitry ny ray tsika manana lova be dia be tsika. Ny antsika ny lova tsy tany tsy zavatra mora loha mety loha ety ambony tany fa ny antsika ny lova tsy mety loha andresentsika fa valo ary azahoantsika ny zavatra rehetrarehetra. Taritintsika indray ary ny fampianarana nisy vehivavy nifampiresaka tamin'i Jesosy teto dia vakiantsika aloha ny resaka, vakiantsika aloha ny teny dia avy eo tsika miresaka. Ny resaka teo amoron-drano izany, teo amorona fatsakana moa izany Jesosy dia rehefa ela dia tonga dia dingantsika mety amin'ny 9:20 ora vehivavy tamin'ny tompoko hitako fa mpaminany ianao, hainao daholo ny sekretako rehetra tany amin'ny fiainako hoe za efa be dia be mivadiko dimy lahy be izao sisa ny vadinao mantsy tsy vadinao sy Jesosy fa ipetrahanao fotsiny dia gaga ilay vehivavy fa fantatry Jesosy hatramin'ny fiaina manokana izany teny ianao io atsetsatsetsatra tsy aritra. Ianao zao manana olana na ohatr'izany, ianao zao mieritreritra hoe tsisy malala ny fiainanao, Jesosy malala ny atsipiripiainanao mihoatra anao ianao io tsy malala ny tena ao am-ponao sy ny tena amin'ny fiainanao Jesosy malala na no avinao io fantatry Jesosy. Izay mandriamanitra azy, izay mampirisika hoe Jesosy tedavina fa za mitady pastera, za mitady fiangonana. Manana fiangonana ianao arabaina, manana misy mpitandrina mitaiza ianao araba-soa araba-tsara fa aza mitehitra amin'ny olombelona ary aza mifikitra amin'izany fa Jesosy tedavina, tenin'Andriamanitra tedavina dia fikiro. Ora vehivavy tamin'ny tompoko hitako fa mpaminany ianao satria navoaka an'i Jesosy amin'ny Atsipria ny zava-miafy ny fiainana. Ny razantsika mivavaka teto amin'ity tendrombohitra ity fa ianareo kosa milaza fa any Jerosalema no tokony hivavahana. Raikitra indray izany hoe any amin'ny fiangonanay nenareo ny fiangonana ihany manjary misy toeram-pivavahana manokana ve izany ngeza be. Izay izany fijery ramatoa hoy Jesosy taminy raha vehivavy eo minoa ahy za vetiko inona indray ny tendrombohitra teneninao fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity na any Jerosalema aza tsy any amin'ilay anaram-piangonana intsony any aminay ary amin'ny anina fiangonana malaza tsy any le izy tsy antsony no ivavahanareo amin'ny ray no ivavahana, rainay eo izay any an-danitra. Izany mivavaka nampianariny fa tsy pastera sy ry fiangonana rainay eo izay any an-danitra.
zany nampianaran' jesosy izy tsy miteny hoe raha ivavaka nareo de ataovy hoe jesosy eo fosy izy hoe raha ivavaka nareo de hoe raiko eo fa rehefa mivavaka nareo de ataovy amin'ny anarako izy izy ataovy amin'ny anarako fa ny ray no ivavahana fa tsy tendrombohitra ny tendrombohitra de le anaram-piangonana le fombafomba-pivavahana metehitra amin'ny tendrombohitra ny tendrombohitra mantsy faminanina ao amin'ny baiboly de hoe firenena na voninahitra ohatran'ny hoe fanjakana zany sary daholo anehoana tendrombohitra de ny tendrombohitra koa anehoana hoe olana any amin'ny resaka faminanina zany fa tsy antra faminanina io tsika tendrombohitra koa azo anehoana hoe olana ady atrehana be deaibe zany amin'ny fiteny hoe tovotany sy ny sisa be deaibe moa fa tsy resaka an'izay tsy fa lasa miditra lalabe fa fanampiana no resahany eto aloha fa tsy fandalina lalabe fa raha hianatra baiboly mihitsy hianatra ara-panalala de any amin'ny toeran-kafitsika mianatra fa tsy eto natao ifampiresana sy ifampizarana hoy jesosy tamin'ny raha vehivavy minoa ahy ianao za jesosy inona fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity ary fiangonana ry na ny pastera ry na ny Jerosalema azy no ivavahanareo am'ray sy ny toerana no ivavahanareo am'ray ianareo mivavaka am'izay tsy fantatrareo zay kosa mivavaka am'izay fantatray satria avy amin'ny jiosy ny famonjena izy tsy niteny hoe ny jiosy ny famonjena avy amin'ny jiosy satria jesosy jiosy avy amin'ny jiosy zany hoe taona mo analizy fa tsy famonjena akory ny anarana mahajiosy avy amin'ny jiosy ndraindray tsika mandray teny tsy de misy mari-potitra fa ohatra misy voninahitra arany faingana de samborina atsika koa jiosy zay mamaky atsika satria avy amin'ny jiosy ny famonjena fa avy ny andro sady tonga ankehitriny androany zany be deaibe moa ny teny hoe reny andro reny de misy any amin'ny baiboly fa ndraindray tony le elektrônika to tsy izy zany de misy kitana kely de hoe oro sady tonga ankehitriny androany zany am'izao retenenantsika izao raha ny tena mpivavaka averiko fa ity ny tsindritsika eto fa ho avy ny ora sady tonga ankehitriny androany zao resahako tsika zao raha ny tena mpivavaka hivavaka am'ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana efa kely eto fa tsy efa ngezabe fanoratana hoe fanahy masina amin'ny fanahinao maolona zany sy le fahamarinana le fanahy-kanjo sy le ny tena izy moa zany any amin'ny teny frantsay ohatra zany hoe tena hoe amin'ny amina mihitsy zany le aina le maolona fa tsy ny antsika mantsy malagasy hoe fanahy maolona fa le teny gasy tsy ampy voambolana fa ny amina sy ny esprit tsy mitovy teny frantsay zay indray amina indray esprit amina maolona fa tsy ny esprit akanjo le miboridana rehefa maty le fanahy ny adama sy eva amin'ny teny anglisy izy hoe spirit ny esprit soul amin'ny teny anglisy ny amina maolona zay le passion des âmes amina mankany an-danitra fa fanahy rehefa maty le fanahy teo aloha de nateraka indray anao de misy fanahy vaovao men'Andriamanitra akanjo iny fa le amina maolona anao iny le fofinaina avy amin'Andriamanitra anaty fonteny iny satria mbola lalina be fa le hevitra mihitsy aloha no mivoaka alohan'izay zay kosa mivavaka am'izay fantatray satria avy amin'ny jiosy ny famonjena fa avy ny andro sady avy ny ora sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka am'ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana de hoy izy jesosy fa ny ray koa zafady fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahak'izany eo tsika veriko indray ny andiny fahatelo amby roapolo fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka am'ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana fa ny ray koa mitady ny mpivavaka amin'ny ho tahak'izany de eto amin'ny andiny efatra amby roapolo Andriamanitra de fanahy efa lehibe indray fanahy masina fanahy an'Andriamanitra ty fa le efa kely izy fanahintsika olombelona Andriamanitra de fanahy ary zay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy efa kely sy ny fahamarinana mivavaka amin'ny fanahy sy fahamarinana zay te hivavaka aminy raha ny tena mpivavaka ora vehivavy tamin'ny fantatra fa avy ny Mesia lay atao hoe Kristy ka rehefa tonga izy de ambara amin'ny amintsika ny zavatra rehetra hoy Jesosy taminy zaho zay miresaka aminao no izy za re no izy aza mbola mitady ihodikodinao ny resaka raha vehivavy ny vehivavy eto de tandindon'ny fiangonana ny vehivavy atao amin'ny baiboly tandindon'ny fiangonana araky ny tenin'Andriamanitra hoe ianareo vehivavy maneke ny vadinareo taky ny aneke ny fiangonana an' Jesosy ianareo lehilahy tiava vadinareo taky ny tiavan'i Jesosy ny fiangonana tahaka ny vehivavy ato hatrany amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsy de tandindon'ny fiangonana ka azo raisina zany eto hoe
le vehivavy ty solotena amin'ny fiangonana zay manambady be dehibe, zany hoe fiangonana fa manana fampianarana be dehibe tsy avy amin'i Jesosy fa ao filôzofia, ao doctrine, ao ny rehetrarehetra, manambady be dehibe. Ataoko ohatry ny hoe avadiko araka ny ara-panahy le resaka, fa ohatry ny ara-nofo mantsy ny andraisantsika azy. Hoy Jesosy taminy, za miresaka aminao reny hoy izy e, fa aza hodikodina raha vehivavy hoe ho aviny zao, io le Kristy andrasanao sy Mesia lazainy hoe za efa tonga, efa ty tonga ty afa mbola endrasana any amin'ny rôn'lanitra roviana indray. Ataoko mifanindrona kely le fampianarana fa efa tany aloha de raha te-liana an'izay no verenany aloha kely, raha tsy naraka an'izay de any ny fanazavana. Hoy Jesosy taminy, za izay miresaka aminao no izy. Ary tamin'izay de tonga mpianany ka gaga satria vehivavy miresahany. Miresaka amin'ny vehivavy le Jesosy. Nefa tsy nisy sany-teny, tsy nisy nanao hoe inona no tadiavinao, ianao ty nga nananao hoe nahoana no miresaka amin'ny vehivavy ianao, zay nge ambadika hoe nahoana no miresaka aminy ianao, tsy hoe no hoe izy Samaritana hoe mety isy fa miresaka amin'ny vehivavy ianao. Satria ny Samaritana sy ny Jiosy tsy mifampiraharaha satria ny Samaritana Jiosy metisy tompo-tanàna, efa metisy zany de maloto tamin'ny lalàna, fa zay nge nyteneniko anareo, tsika raha mbola hiverin-dalana any amin'ny lalàna de hiverina any amin'ny maloto tsika. Lalàna natao an'ny olona mbola tsy nandray ny famonjena, fa rehefa nandray ny famonjena tsika de ny lalàna tsy foana, fa ho an'izay tsy manaiky an'i Jesosy tsara ny lalàna tsy amelan'ny lalàna mihitsy. Zay tadidio zay. Za kory tsy manenjika eto na manisika na manao inona, fa mampatsiahy fotsiny aho hoe tsika tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana. Zany kory tsy midika hoe de ndana mangalatra de ndana mijangajanga. Raha ao aminao ny fanan'Andriamanitra tsy hainao zany, tsy tianao zany, tsy manao an'zany, tsy fantatrao zany. Raha misy mpitondra fivavahana na miseho azy kristiana mbola tratran'izany, miresaka aminao eto fa mbola tsy ao ianao, tena mbola tsy ao ianao. Manatona an'Andriamanitra verena amin'Andriamanitra ialana ho amin'ireo rehetrarehetra. Misy sary kely nalefa zay moa any amin'ny Facebook any hoe sarina vehivavy mandohalika eo amin'ny fandriana de ny tapany ambony akanjo mivaly leopardrina fa ny tapany ambany misy olona de nanontaniana le vehivavy hoe inona zao mba azonao amin'ity fivavahana ity, de hoy izy hoe tsy niazoko ny vavahako izy fa niala tamiko. Fa inona niala taminao? Ny fahotako, ny fahazaran'ny ratsiko, sy ny kilemako, sy ny toetra ratsiko, sy ny sisa hozy zay tsy an'Andriamanitra, de zay nangatako mafy tamin'Andriamanitra. Tsika niangataka ny azy fa ny amin'ny raha vehivavy nangataka ny analana ny ratsy ao aminy. Iverina amin'izay mantsy rehefa avy eo, ary tamin'izay de ny andifa valom-bopolo de nandao ny siny raha vehivavy ary nakany tanàna ka nanao tamin'ny olona hoe andao re olona. Zay zany le izy avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Zay zany zavatra ifampiresahako aminao eto. Za zany mampahery anao androany, matoa ny ten'Andriamanitra ny teny hoe raha ny tena mpivavaka zao zany, misy ny tena mpivavaka de misy ny mpivavabavaka de misy ny mivavaka de misy ny tsy mivavaka. Averiko zany, misy kilasany tena mpivavaka, tena mivavaka, de misy zany mivavaka, de misy zany mpivavabavaka, de misy ny tsy mivavaka. Aiza ho aiza amin'ireo misy anao ao amin'le tena mivavaka ve ianao sa ao amin'le mivavabavaka sa amin'le mivavaka sa amin'le tsy mivavaka, fa ny takian'ny ten'Andriamanitra eto raha ny tena mpivavaka. Resaka indray tsika hoe iza ary zany lazaina fa tena mivavaka. Jesosy ihany namaly teo, zay mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ara-panahy fivavahana fa tsy ara-nofo. Be dehibe ny fiangonana mandeha ara-nofo zao, ny antony ivavahana de mba apety ny fiainana ara-nofo. De natao hoe mahazo valim-bavaka de mety amin'ny fiainana, de aretirety any am-piangonana hoe zay nahazo an'izao, zay manana an'izao, de ohatrany hoe reny zany tena misy Jesosy satria fona fa ohatrany hoe tsy manenjika fa tena manitsy le fotom-pisaina diso ary betsaka miziriziry amin'izany mihevitra fa ny azy marina. Za tsy miteny hoe ny ahy marina fa ny n'Andriamanitra marina. Raha ny teny Jesosy teto hoe raha misy tena mpivavaka, vehivavy ange Samaritana tokony tsy resaka aminy ange nangatahany rano sy ny sotrony hoe hosotrony, de ianao ihany koa zany raisin'i Jesosy tsy mba nanavakavaka, izy tsy hoe io maloto io tsy resaka aminy io fa olona tsy mendrika io. Jesosy fa tsy tonga hitady marina fa mpanao taibebaka, ka raha ianao milaza fa fiangonana fahamarinana na milaza manana marina ny fiangonanao, matahory ianao an'Andriamanitra fa sao de tsy mankany aminao Jesosy.
fa io vehivavy io no nataony Jesosy. Be dia benga zany olo marina tokony tediavin'i Jesosy tamin'io fotoana io fa tsy io vehivavy tena hoe nangetaita tokoa hoe Jesosy de tena samy te hiresaka zavatra hafa amin'io vehivavy io fa fantany fiain'io vehivavy io, fantatry Jesosy ny fiainany fiangonana. Ianao koa vehivavy anankiray anao na lehilahy tsika raisinao fiangonana tsika de tahaka ny endrika io vehivavy anankiray io hoe fantatry Jesosy ny atsipiriam-piainanao io sy no avinao. Ianao milaza hoe tsisy malala ny fahoriako hoe tsy hain'ny olona mantsy tsy hitanao mihitsy Andriamanitra ny fahoriako hoe ianao njamba tsy mahita an'Andriamanitra fa mividiana odimaso izy eo amin'ny apokalipsy. Ianao njamba tsy mahita an'Andriamanitra fa Andriamanitra mijery anao akaikinao izy, mitomany eo anao akaikinao izy, tsy hita azy ataonao satria anao tsy mahafantatra azy, tsy mandray azy. Ny ilain'i Jesosy averiko indray ny ilain'i Jesosy fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka de ozy anao iza amin'iseo tena mpivavaka e mivavaka amin'ray amin'ny fanahy sy fahamarinana. Inona ny fahamarinana? Bebaka amin'ny fahamarinana. Zay no atao hoe fahamarinana. Miaika ianao fa mpanota, miaika ianao fa meloka tsy mety ny lalanao fa mandeha ara-nofo anao, mandeha ara-tsaina, mandeha amin'ny fitiavan-tena ianao, mandeha amin'ny fankalana ianao mankany am-piangonana manao rainay eo zany an-danitra mamelana elokay tahaka namelanay nefa itsy akaiky tsy misy tsy mihavana aminao. Raha mbola misy olona miady aminao am-piangonana, raha mbola misy miray tanàna aminao miady aminao, mevana aloha mevana aloha. Ny olana mety misy amin'ny fiarahamonina fa tsy zay no ankalana olana nanana fahavalo, manaiky diso foana. Raha vao ianao mieritreritra marina tsy handefitra ianao io, tonga de azo antoka tsy handefitra. Jesosy ange nanana marina, marina izy inona ary ny tokony hamonoana azy? Pilaty mpitsara olombelona manana lalàna mahay lalàna mpanao lalàna-mbo mihitsy ny teny hoe tsisy mahadiso an'ity lehilahy ty, ahoana ny anaovana an'ity? Nefa de nanaiky diso izy teny ombony. Jesosy Barabasy nisolo navotana fa izy nombona. Raha ianao ve tamin'ny toeran'i Jesosy anaiky an'izany ianao? Fa zao raha tianao hitoetra ao aminao Jesosy manaova an'izany. Za matoa miteny an'izany de fa niaina an'izany. Nisy fotoana niasa tamina fiangonana taloha mantsy. Taloha efa ela be niasa tamin'ny fiangonana. Tsy teneniko hoe zokiny na zandriny fa efa ela. De noho ny amin'le fijoroana tenin'Andriamanitra nananana olana. De za moa vanginy tompo hoe raha hiteraka olana ho amin'ny fiangonan'Andriamanitra ny fisiako ato Jesosy de aleo za miala fa za tsy miandroana fa manjary ohatry manankorotana fiangonan'Andriamanitra Jesosy daholo nanangana fiangonana niza fa ny olona ny tia mila an'le fiangonana ho fa zao aleo za mipetraka de Andriamanitra moa efa namangy mba tamin'ny nanangana toby sy fiangonana ohatran'izany de nenay tsy natao mitamtam be hoe tediavan'olona fa de natao ny asan'Andriamanitra natao tsy tediavam-boninahitra tsy tediavan'inona satria ny teny Jesosy hoe raha ny tena mpivavaka inona moa no atao hoe fahamarinana? Ianao ny diso zay le izy ka ny anay zany de zay mahatsiaro fa diso meloka de zay ny anay ny toerana misy anay hoe zay tsy mendrika na hitory an'izao resaka zao renge mampieritreritra mbola mivavaka mafy mihitsy aloha vao hiresaka sa tsy hiresaka Jesosy. Zay no ataoko hoe za tsy mbo mivavaka eto rehefa eto satria tsy ho anao le vavaka ataoko fa Andriamanitra ny vavahako sy resahako fa miresaka no ataoko aminao. Ianao koa efa mivavaka any amin'ny misy anao any ianao de mifampiresaka. Alohan'ny fandarana mivavaka, ao andrin'ny fandarana ankoatra ny fandarana mivavaka fa rehefa eto miresaka satria ny fanolotra ny atao eto. Ny anahy mivavaka ho an'Andriamanitra, Andriamanitra ihany mahazomeno azy fa tsy natao henon'ny olona mivavaka ataoko. Zay moa efa nialako tsiny hatrany amboloany hoe miala tsiny raha ohatran'ny tsy mitovy amin'ny mahazatra antsika anova tantara mihitsy tsika. Anova fombafomba amin'ity fitoriana filazantsara sy fanompoana an'Andriamanitra ty mba tsy handeha ara-pomba sy ara-tsaina verina amin'le loha hevitra. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe rasy loha averintsika vakiny izy teo ozy izy ny tenin'Andriamanitra fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy fahamarinana fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany mifampitady ny tena mpivavaka sy Andriamanitra. Andriamanitra mitady ny tena mpivavaka ka apetraka zany ty resaka ty. Ny tena mpivavaka ny tedaviny fa izy tsy mitady mpivavaka.
izy koa tsy mitady mpivavabavaka reny ngefa tsy efa fantatro hoe tsy ao fa mba tonga ny krismasy tonga ny any misy ara-bavaka isan-kalaty fa fomba ohatra hoe henatra eo mason'ny fiarahamonina fa ino no anasaromana ny fahotana satria raha anentsika azy ianao de ohatran'ny jolahy manatrano lazainao jolahy izy ara-manatrano nefa jerena ohatran'ny jolahy ihany izy a ohatr'izay ko tsika tsy hoe rehefa mivavaka isan-kalatsika na isan-kasabotsy na isan-kazoma na isan-kalakamisy io mantsy mbola resaka fa mbola resantsika niriny hoe andro ve nivavahana sa Jesosy io tsy edikevitra io antsiraray io arakaraka io mantsy tonga am'le fanoharana efa niteneniko tany aloha tany hoe nanao alim-bavaka aho andray mandeha tany faritra andrefana tany be olona be de be ankizy be anala CP de hoy za mantsy ny ankizy oraka izy a misy fanontaniana apetrako ty fa zay mavaly an'ity izy avy manala CP aloha de nananga tany zay raha vao valy ty de afaka nareo a de niandry tsara le ankizy zao ara hoa ray anarana roa mirafiry memety daholo le ankizy kely tsy mety zany pastera afaka lisanao afaka nareo a tsy mety zany isan'ndray ny anala BPC satria asa moa zao nohatra zay keo fa tam'zany herinandro fa tapabolona nelanelan'ny CP sy ny BPC fa eny zany de nananga tany indray ny zatovitoviny ay nareo maromaro raha hainareo ty raha voavalinareo de afaka BPC koa nareo de nananteny zany inonary zao nyfanontaniana apetrako pastera ray analana roa mirafiry memety daholo le ankizy saingy iteny tsy mety keo tonga tsaina tady jampy ray pastera moins zay zany tanao arakaraka ny kilasy io fa misy zavatra tsy takatra ao tsy mety a fa rehefa miakatra ara-pananao mety le izy zay zany le izy misy kilasy keo ny ara-panahy zany a tokony hiezaka tsika tsy hoe tsy mpianatra ny T1 tsy hoe manana bac ianao doctorat de tsy izy lisa fa T1 tsy mpianatra rehefa T1 izy de efa mpianatra ny anarany manana bac izy mianatra université sy mpianatra foana aza mifanambanina mifanilika fa samy manana ny takany fotsiny le izy samy manana ny fahatakarany ara-panahy io a fa tsy voatery hitovy ny takatry ny fanahy ka zay zany zavatra ampizarany eto amin'ity fandarina indray mandeha ty am'ty loha hevitra ty hoe fa hoy Jesosy taminy hoe raha fa ho avy ny andro ary tonga ankehitriny fa ho avy ny ora am'izao itenenantsika zao raha ny tena mpivavaka no hivavaka amin'ny fanahy sy fahamarinana Andriamanitra hitady zany olo zany amin'ny fanahy sy fahamarinana mampirisika anao zany mirotsatsika ho zanak'Andriamanitra tena mpivavaka fa tsy mivavabavaka zao nge mahagaga misy fiangonana sasany zao de miresaka aminay de reako ny seho azy mivavaka nareo mpivavaka zao moa vao nareo de gaga olona hitako miditra am-piangonana io de koa ny miteny io nareo mpivavaka ny tia nitenenina zany hoe nareo le fifoazany to ve sa nareo le miseho mivavaka be to za tsy haiko zay tia nitenena de zay ny navoaka mivavaka nareo mpivavaka to de gaga fa le rangahy le rangahy tsy mivavaka io moa na raha matona rangahy be dehibe a be dehibe manenjika hoe nareo miseho mpivavaka nareo mpivavaka samy mivavaka fa tsy haiko e samy afaka zany le fivavahana fa za mametraka eto hoe jereo ny tenanao ianao ve anatin'le kilasy le tena mivavaka de raha ny teny ianao ahoana ny andrefesana azy teny Jesosy fa tsy ny teniko na tenin'ny fiangonana vavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana ny fanahy de tsotra raha misy tenin'Andriamanitra de Jesosy efa nampianatra teo aloha hoe ny fanahy mahasoa fa nofo tsy mahasoa na inona na inona fa nitezena loko mivavaka de fanahy sy fiainana ka raha ohatra ianao ka tena mivavaka de mandehana amin'ny fanahy fa aza mandeha ara-nofo fa ny olona mandeha ara-nofo raha vao fiangonana mandeha ara-nofo be ny fiangonana fiangonan'nofo izy zay fa tsy fiangonan'Andriamanitra tsy fiangonana ara-panahy izay fa fiangonana ara-nofo zany hoe filany nofo voninahitra tombom-barotra tombontsoa valim-bavaka ara-nofo maso zao mipoaka ny fitahiana raha vao zany nitoriana tsy filazany tsara ny famonjena zany tsy filazany tsara ny fanjakan'lanitra zany fa filan-javatra ka za tsy hanentsika ho any za tsy hanentsika tsy hoe mitsara fa zao fotsiny ihany de zay zany le filazantsara zany a tandremana be le izy ka ho anao raha te hitedavina ny resaka teo zany zay ny amaranako azy a raha tianao no tediavin'Andriamanitra Andriamanitra mitady mpivavaka fa ny ray ozy izy koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka zany Andriamanitra mihitsy eto mitady mampirisika anao a raha tianao ny tediavin'Andriamanitra aoka ho tena mpivavaka tsika aoka tsika tena mpivavaka
hoe misy fombafomba ve le makany am-piangonana isan'andro ve le manao akanjo ohatran'izao ve tsy ny akanjo ange azo anaovana foana e. Misy teny frantsay zay obolana teny frantsay hoe l'habit ne fait pas le moine, dikan'izay a tsy ny akanjo mahinona anao, ny akanjo azo anaovana azo anjairana foana, afaka manao akanjo zay mahatonga anahy matetika fa za moa zany zao avy any am-piangonana eto zao tsotra de tsy nisolo akanjo fa tonga de nitohizako ny asa, fa misy fotoana hitanao akanjo blouson anaovako, tsy manambany anao, tsy manambany an'Andriamanitra fa manambany ny tena koa, mametraka hoe tsy fitafiko milaza iny. Ny communication ma tsy mampianatra hoe zavatra tsara daholo tena tsara zany, fa communication ara-baiboly koa ny hoe tsy mainininy ny Petera, tsy nahita fianarany Jesosy a, de communication koa hoe tsy ny tenako natao mamirapiratra eto a, fa ny tenin'Andriamanitra anao ka mirapiratra. Aoka filazantsara ny Jesosy no henoinao a, ary matetika ianao tsy mahita sary fa fananiko le tenin'Andriamanitra mihitsy no apetraka ao de indraindray mba miseho ohatran'izao kely ihany, fa matetika de ny soratra foana no ataoko eo a. Inona ny antony? Mba tsy ho zany tadidinao ny tarehako, mba tsy ho zany sendra fanena aminao eny an-tany de ianao le pastera fa ahoana vi ianao ty, sao de samborinao eny a. Fa ny zavatra mba tanjonay fifandarana ty hoe misy ny aina izy de nisy nahita soa, fa tsy hoe nisy ny aina izy de nitady anay anaraka anay, tsy mahazo tombotsoa zay. Zay kory tsy miteny aza miresaka aminay na hoe aza tsy haiko, zay tsy miavinavina raha hoe miresaka ary ianao a, fa ninay tsy mena fotsiny numéro téléphone sy ny anarana sy ny anaram-piangonana am'zay sarotra aminao nitady anay, fa raha hitanao ary zay de toa sitrapon'Andriamanitra za matoa hitanao zay, fa tsy zay tsy zay no nanoro anao hoe ato misy anay na ary misy anay, fa ianao nataon'Andriamanitra mihao antsika de mba miresaka ohatran'izao fakahita sary, ampy moa zao firesantsika amin'ny sary zao de araba soraba tsara. Raha ozy Andriamanitra hoe tsara amintsika ianao te hiresaka zay tsy miavinavina, fa apetraka fotsiny aloha fa zay tsy mitaona, zay tsy mandresy lahatra, zay tsy mitaona, tsy asanay hoa zany. Jesosy efa niteny hoe tsisy mahay manantona ahy raha tsy toa miraiko any an-danitra, ka za tsy raiko, asan'ny ray zany taon'izany fa tsy asako zany, ka de engany a Andriamanitra mba hampahery anao a ao anatin'izay fandaran'izay de mametraka indray tsika hiova lohahevitra hafa indray tsika ao aorianan'izao a fandaran'izao. Sinatawaniza tontolo izao, fanizanany no hiadanao. Fotoana mety izao, mahiditra ao ambany.